Vaovao tsy fandriampahalemana kosa indray hoentina indrindra miady amin'izay tsy fandriampahalemana sy andrindrana ny famovoizana eto andrenivohitra sy ny manodidina no tontosaina androany ny famindrampitantanan'ireo fitaovana toy ny caméra de surveillance sy ny maro hafa teo ministera ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ary mifampiroboroana ny haitao arakajy-mirindra ary ny ministera sy ny filaminam-bahoaka tetsy amin'ny artec nisy ihany koa ny fanolorana fampitaovana maro hoentina indrindra anampiana ny ministera ny filaminam-bahoaka amin'ny fanatanterahana ny asany. Felana Torsolo, Yasna Rafanzanary. Anampetsaka ny polisy amin'ny famogorana ny asan-jiolahy fa eo ihany koa ny fandrindrana ny fifamoivoizana ireto fampitaovana hika farany toy ny caméra de surveillance miisa 210, fibre optique amin'ny refy 300 km, pilôna miisa 20 ho ana réseau 4G, site intelligente vidéo miisa 300 ireto. Ho apetraka amin'ireo faritra mena sy maro mpivezivezy eto andrenivohitra sy ny manodidina ireto fitaovana ireto. Manampy azy ireo koa ny talikio alky miisa 700 sy radio embarqué miisa 500 anatevenana ny fampitaovana ampiasain'ireo polisy amin'ny fanatanterahana ny asany andavanandro. Izany hoe tsy hisy intsony ny gaboraraka sy ny fitsoahana ho an'ireo izay mandika lalàna fa ho hita sy voara-maso avokoa ny lalana lehan'izy ireo raha ny fanazavana. Isy ny fiarah-miasa amin'ny fitsarana amin'ny fampiasana ny sary amin'izany. Izahay dia efa ninino fa piasa ny sary ho amin'ny ara-dalàna. Raha ohatra ka misy ny filanan sary dia tsy izay mamoaka azy fa ny fitsarana amin'ny baiko anay dia izay vao manatanteraka aniny baiko na mety fitsarana. Misy ny fepetrara teknika. Ireo caméra reo dia mifampatazana daholo. Ianao zany raha hietretsy ny ianika amin'ny caméra anankiray dia efa hitan'ny caméra anankiray. Ary caméra reo dia raitra. Na ny soratra eny amin'ny akanjonao dia hitany. Ka raha ohatra zany misy olona mieritreritra an'izay dia efa zavatra fa no mety hiany azy. Tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka efa voahofana ny taonany maro no andraikitra reto fitaovana reto raha ny fanazavana. Ny fiarah-miasa moa araka ny lasaina andriambato-minisitra teo dia efa volana sy taona vitsivitsy no niarahana nanao an'izany. Ary teo ny fampiofanana. Nisy fampiofanana izay natao teto an-toerana, nisy fampiofanana ihany koa izay natao tany ivelany momba an'ireo fitaovana ireo. Efa mikitrika amin'izy moa zany izay miaraka amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ahafahantsika mametraka an'izany fa ny fanofanana dia efa vita daholo dia mandritra ny asa ray volana sy roa volana zany tsika manao ajustement. Aorian'izao, isy ihany koa ny famolavolana ny application hijerena ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra sy ny manodidina raha ny fanazavan'izay hatrany. Faraky ny fanentana taminao tao anatin'ny lohateny vaovao dia hitondra ny